miarabanao Michel Rakotoson. Faly mahitanao antrony dia misaotra nandray. Ngan'ilay toerany boky io eo amin'ny tantara. Ahoana no ifandraisany io amin'ny tantaran'i Madagasikara sy amin'ny tantara Adino ny zavatra niainany malagasy tamin'ny ady lehibe faharoa. Betsaka anie ny tovolahy dia efa nandehanakany anany. Misy tsy tafaverina fa vioka ny lohany satria mafy loatra zavatra hitany. Reo tovolahy reo nge nalefa niaro ny frantsay nalefa niady amin'ny nazisme dia maninona tsisy miteny ny asa nataon'izy ireo ray zay. Faharoa zay tamin'ny 1700 ny tena mampalahelo dia ity ny zava-doza natao tany Frantsa naverin'ny sasany taty. Manana dadatoa anankiray zay tao anatin'ny Panama dia nigadra dia nalefa nigadra tany amin'ny camp de concentration. Tsisy miteny zany. Nisy camp de concentration tany Mahanoro 700 na 700 izy vao tafavoaka. Tsisy mitantara zany ohatrany avela fotsiny teo. Zany hoe le tantara iraisam-pirenena ary engany ka ny iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao tsy andona antsika satria oloza io, oloza be mihitsy io raha tsy mitandrina. Le iraisam-pirenena nge misy akona any amintsika dia aleo zay tsy adinoina. Oka tsy eritreritra hoe ny andro zareo any zany atsika menakavy zany. Dia zay no tiako na ny fiainan'ny olona zange tamin'ny 500 sy ny sisa hitadidiko tsara ny Rafozam-bavika laza niditra ny anglisy dia tsy manan-koanina dia gonina atao akanjo dia etsetra ny sakafo tsy nisy milahatra. Dia nantantarantsika koa zange adino zavatra niainany. Taorianany 270 be dia be zavatra niainana, ny famonoana, ny tratra ny boycott tsika, tsy nisy fanafody ho an'ny ankizy, tsy nisy sakafo, tsy nisy adino zany fa vela fotsiny any dia ohatrany hoe ny eo foana no miverina. Zay nafinaritra tamin'ity hoe ny tantara aleo apetraka hoe io no izy ary zay mahatsara ny taraina ny tany. Taraina ny tany mametraka mazava tsara hoe io no niainana. Dia zay dia le izy koa tiako nitiavako le dikateny ankoatran'ilay mandrindra teny dia hoe indraindray zavatra nitranga tany amin'ny tanin'ny hafa mety ho zavatra tsara azo alaitahaka amin'ny tanin'ny tena na zavatra efa nitranga tamin'ny tanin'ny tena satria izay zao niainako tamin'izy ity misy zavatra maromaro voalaza ny ato tsy sahako ny lazaina dia ohatrany hoe voatohina voadona hoe adikao amin'ny teny malagasy io dia ahoana fomba dikana zany indrindra fa hoe eo amin'ny mahavehivavy eo amin'ny mahavoadona io moa le lazaina hoe dominé inona ny ainanao anatin'izany tena azoko lazaina hoe zava-dehibe mihitsy ho alo izy ity dingana lehibe mihitsy ty tantara ty. Iny azonao aseho ny diarin'ny Anne Frank mba ho hitan'ny mpijery aseho kely ny endriny ohatran'izao ny bikany zao izy dia io dia za kosa aloha miaika tany Madagasikara ity no natao io matevina be io tsara tarehy io fa be dia be ekipa ray manontolo zay nanao azy tao ny éditeur tao ny maquettiste anankiroa izy maquettiste nanao an'io ny maquettiste Freddy sy Manatsora Parsone tena niasa be izy tao ny imprimeur ary tena nitady ny imprimeur faran'izay mora zay fa le olana fotsy zao amin'izao fotoana zao mbola lafo be ny boky a Madagasikara lafo be mihitsy ny boky a Madagasikara io olana tokotajafo hoe ahoana fangalana azy. Dia aiza ny toerana ahitana an'ity boky ity? Misy hetsika karakaraina zao raha ny eto an-dafy misy hetsika zany karakarain'le hoe salon du livre africain
Zay ao amin'ny réfectoire des Cordeliers dans le 6e. Le adresy 15 rue de l'école de médecine. Misy boky maromaro ho avy eo. Misy zany ny boky nosoratanareo taty miboitra eo. Raha azo atao mbola voasantatra am-bavarana io e. Dia zay hitondra dia misy boky koa nosoratako natao tany Madagasikara. Dia misy boky maromaro ivoaka izay tsy hita loatra aty oaseonay fa averika santatra io amin'ny manaraka ho alebiazina. Tena lalana mivoy io dia aleo dia hiara-hiasa amin'ny sasany raha tsy diso ny bokyny Dodo Vol ao bokyny Atelier des Nomades ao dia ao koa Jean-Luc Rarmanana zao efa manomboka misy maromaro fa niezaka zany zao dia hoe atao zay boky zay zany tena ezakay hoe zay boky amin'ny Madagasikara vitan'ny Madagasikara no entina dia sy ny vitan'ny États-Unis ny Andranjaso Publishing hoentina daholo fa eny averiko santatra eo mbola ho ampitomboana tsikelikely tafiditra aloha zay sarotra be niditra atao tafiditra aloha ny tena dia avy eo hitarina dia misaotra indrindra Michel Rakoto misaotra indrindra